tonga eto an-toerana arabaina ihany koa tsika rehetra ny tokantrano any izay manaraka an'izao fanompoam-pivavahana izao ny fiadanan'ny tompo aneo aminao ary andao tsika me voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitehafantanana mafy tena mafy ho an'i Jesosy zany ho an'Andriamanitra zany ho an'ny fanahy-masina zany ka raha mbola misy mafinafiny dia ataovy hatrany ny fitehafanao tanana. Alleluia. Tsofranina manao eo akaikinao hoe fiadanan'ny tompo hoe aminao. Sambatra hoe ianao fanatratra an'ity androandroany ity fa ho feno fanahy-masintsika androany hoe amen. Manasanao ary amitsangana amin'ny toerana misy ianao dia andaontsika hivavaka tsika mba tena hiasa sy hanenika eto tokoa zany afo ny fanahy-masina zany. Apetrao eo ampelantanan'i Jesosy ho fotoana rehetra ary ninninona zay rehetrarehetra irinao tanteraka amin'ny alalan'izao fotoam-bavaka izao dia ho eto eo anatrehan'i Jesosy zany satria eto izy. Ny fanahy-masina no hatanteraka an'izany ka andaontsika hanakipy ny maso-nofontsika dia asandrato ny tananao dia andaontsika hivavaka. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra, midera mankalaza misaotra mankasitraka anao zahay fa mbola nataonao natratra an'ity andro-androany ity, andron'ny Pentecôte zay tena fotoan-dehibe ho anay kristianina ary inonay fa tena hoe andraindrainay ary inonay fa afenonao ny fanahinao masina ao anatinay. Misaotra anao zahay satria lehibe dia lehibe fa midraponao, lehibe fa soavanao aminay ka tonga anay mbola afaka niraisaina amin'ity androany ity anatanteraka an'izao fanompoam-pivavahana izao, hiandrandra ny fanahinao masina, hitady ny fanatrianao, hikatsaka an'izany afinao zany indray amin'ity androany ity. Ity fotoana ity dia apetraka feno eo ampelantananao dia azavela atsapana inona izahay afa-tsy ny fanatrianao irery any, azavela izahay hiaina atmosfera hafa afa-tsy ny fanatrianao irery any. Ka midina eto aminay ianao fanahy masina, mamenoa anay ianao, ny herinao any nitondra fanasitranana eto, ny herinao hitondra vaolana eto amin'ity toerana ity, ny herinao sy ny afinao hitondra fifoazam-panangeza be eto amin'ity toerana ity. Atsoavelanao latsadanjany amin'izany ihany koa ireo mpanaraka ny fotoam-pivavahana ny tokantrano sy any amin'izay toerana misy azy ihany. Mameno anay eto ianao fanahy masina, mankasitraka anao zahay, midera anao zahay, andaontsika nofahofantanana ho fanehoantsika fa raisitsika amin'ny fanatrian'Andriamanitra rehefa eto izy. Midera mame voninahitra ny anaranao zay Jesosy, mankasitraka anao zay fanahy masina ary tena mankasitraka anao indrindra izahay Andriamanitra ray eo. Omena ianao rery ihany voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy nanovana ny zavavaka izany. Alleluia, amen. Androany tsy hoe satria andro Pentecôte androany dia miresaka ny amin'ny fanahy masina tsika kanefa kosa dia hiteny aminao hoe araroto ny fotoana androany andraisanao an'ny fanahy masina. Amen. Tsika tena tian'Andriamanitra be mihitsy, lehibe ny fitiavan'Andriamanitra ho aiso anao. Efa nomena ny zanan'ilay tokana ho aiso anao fa tsy nijanona teo Andriamanitra fa mbola nizarainy mahimaim-pona ihany koa ny fanahiny. Tsy nataony hoe rempisorona ihany, tsy nataony hoe mpanompon'Andriamanitra pastera le mitory-teny eto ihany no afaka ny ofeno ny fanahy masina, fa tsika tsiraray avy izay tonga eto, isika tsiraray avy izay mino sy mangetaeta no ofeno ny fanahy masina androany dia afaka ny ofeno an'izany ireo fanahy masina zany, afaka ny hanovo hery indray, afaka ny hanovo an'izany afo ny fanahy masina zany. Ka manentana anao androany eto Jesosy ary afaka mianta amin'Andriamanitra mihitsy ianao androany za androany tsy maintsy feno ny fanahy masina androany. Amen. Ka andao ary tsika avy hatrany dia angataka an'izany fanatrihan'ny fanahy masina zany mba njaka eto amin'ity toerana ity amin'ny alalan'ny hira ary tena hoe hisokatra ao amin'ny fanahy masina ny ao anatin'ny fonao rehetra. Avelao ny fanahy masina andray ny toerana ao anatinao, avelao ny fanahy masina anjaka ao anatinao androany dia ho hitanao fa izy fiovanan-keza be ny fiainanao. Tsy ny fiainanao ara-panahy irery ihany no izy fiovana fa na ny ara-nofinao aza dia ho tahina rehefa miasa ny fanahy masina. Ka andao antsika hiantso ny fanahy masina. Fifanahy yo midiny eto aminay, mila ny fanatrehanao izay, mange
fenonao ny herinao fanay masino midiny eto aminay fifanayo midiny eto aminay ilany fanatrehanao izay mangetaetany ho fenonao ny herinao fanay masino midiny eto aminay zayo ilany fanatrehanao izay mangetaetany ho fenonao ny herinao fanay masino midiny eto aminay Jeso Jeso Daotsika amin'izao fotoan'izao aneo tanteraka mihitsy hoe mila ny hery mifanahy masintsika. Akipeo masonofinao dia aoka tena ho hitan'Andriamanitra ny ao anatin'ny fonao hoe miandrandra n'izany herin'Andriamanitra izany ianao. Tsy iza ny heriny sy ny afona fa ny fanahy masina izay ameno aisianao androany. Tena maimaina fanahy masina ny fiainanay raha toa ka tsy miaraka aminao.
anay zany fahafenonao zany tsy fombafomba na fazarana fa tena hoe tiana ho feno tanteraka izay. Akatsoira ivoaka aminao ianao le hitondra fiainana indray eo aminay. Amen. Leranonurani fanahy maniry mafianao iokasinao indray havifanayo Ilai
masina tsy maefa ninonao ratseanao fa ny herinao renyany no mampatanjaka raha mandresia renonyana samy mihitsy fa ny masina ilainay fa mila zany isika. Halleluja. Asandrato ny tananao na ianareo any tokantrano azy, asandrato ny tananao dia andeontsika hivavaka tahaka izay nataon'ireo apôstôly sy ireo mpianatra tamin'izany andro zany. Tao anatin'ny fotoana nanaovan'izy ireo firaisan-tsaina ny vavaka no nalatsak'Andriamanitra mifanahy masina niaraka tamin'ny afo. Mino isika fa ho araka izany ihany koa no ataon'Andriamanitra androany. Samy manokatra amin'ny vavany, samy mivavaka izy. Halleluja. 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 Andriamanitra raha io la izy hatrizay hatraiko mandrakizay ianao zay nataonao tao amin'ireo apôstôlinao sy ireo mpianatra fahiny dia ho ataonao aminay ao anatin'izao fotoam-pivavahana tanterahanay eto amin'ity toerana ity izao. Andatsaka amin'ny fanenao masina sy ny afonao eo aminay ihany koa ianao ry Jesosy io. Ianao no efa nandray tamin'iray ny fanahy masina zay efa nokasainy raha teo dia nampilatsaka izany tamin'ireo apôstôly tamin'ireo mpianatra. Ara-ankehitriny fotoananao ihany koa andatsaka izany amin'ny rehetra ao anatin'izao fotoam-pivavahana izao. Halleluja. Mila ny fanahy masina sy ny afony isika rehetra amin'izao vaninandro misy antsika izao. Mila ny fanahy masina sy ny afony isika rehetra amin'izao vaninandro misy antsika izao. Asandrato avo ny feonao, aseho ilay etaetanao, andray ny fanahy masina, andray ny afo ny fanahy masina. Halleluja. 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 Amen. 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 Amin'ny anaran'i Jesosy hitosika iny amintsika ihany ny herin'Andriamanitra miaraka amin'ilay afo, miaraka amin'ilay afo. Amen. Natao andray ianao, natao andray ianao, natao andray ianao. Toizo ny hira, toizo ny vavaka, fa avety aloha ety ianao hiry izahay. Avo indrindra ianao Andriamanitra ao. Toizo ny vavaka, toizo ny vavaka. Ao anatin'izany dia ao anatin'ilay hira ilatsaka ny fanahy masina miaraka amin'ny afo. Fa soavina lehibe ho antsika rehetra zany. Toizo ny vavaka ao, fa avety anoloana anao hira izahay iaraka amin'ny fanahy masina ny afo. Zany hira iarana manao ety anoloana izany. Amen. 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 Asandrato avy ny feonao anatin'ilay vavaka, mila fanahy masina ny afo ianao io. Andriamanitra efa vonona anampatisantsika amin'ny fanahy masina ny afo zay nataony tamin'ireo apôstôly sy ireo fiangonana voalohany dia ho ataony amintsika ihany koa amin'ity andro androany ity. Amen. Misotra tompo, misotra, misotra, misotra. Amen. Misotra tompo. Misotra, misotra, misotra.
misaotra magina daholo sika rehetra aoka ninarika an'Andriamanitra tokoa ianao tsara amintsika ny tompo izay nataony tamin'ireo apôstôliny sy ireo mpianany tamin'izany andro izany ho ataony amintsika ihany koa androany ho anatin'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manatanteraka izao dia hanao batisa antsika amin'ny fanahy masina sy ny afo ny tompo. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra tompo, misaotra, misaotra. Osotro midina ianao amin'ny fonao manontolo naoka novanao izany hira izany ary ao anatin'izany dia raiso ny fanomezana dia ny fanahy masina sy ny afo avy ety amin'ny lohany ety anio tosika any amintsika eny ny herin'Andriamanitra dia ny herin'ny fanahy masina sy ny afo Osotro midina ianao atsakany ny tananao dia raiso ohatrany ny fanosoran'Andriamanitra miaraka amin'ny fanahy masina sy ny afo. Amen. Amen. Raiso ny fanahy masina sy ny afo. Midina na fanahy masina, midina na fanahy masina, amen. Sotranao Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe izay ho ataonao sahady amin'ny fiangonana ity. Izahay amin'ny maha-olonao anay, izahay amin'ny maha-fiangonana anay dia ho alatsakao aminay ihany koa ny fanahinao masina sy ny afo. Hanositra anay ianao tahaka izay efa nataonao tamin'ireo apôstôlinao sy ireo mpianatrao. Andro pahasoavana ho anay ny andro androany ka dia misaotra tompo. Amen. Makatoerana isika. Omena toerana ihany koa reto mpitarika fidiarana reto. Dia amaky baiboly avy hatrany isika ato amin'ny asina apôstôly toko faharoa no vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Andininy voalohany, faharoa, fahatelo ary fahaefatra. Toy izao no voasoratra. Asina apôstôly toko faharoa. Ary noho ny tonga ny andro Pentecôte
dia teo amin'ny fitoerana ray izy rehetra. Andiny faharoa, ary nisy fe tokatapoka avy tany an-danitra toy ny rivotra mahery mifofofo ka nanenika ilay trano niangonany. Ary nisy lela maro nitarena afo niseho taminy izay nizarazara ary nipetraka tamin'izy rehetra isan'olona izany. Andiny fahefatra, ary samy feno ny fanahy masina izy rehetra ka dia niteny tamin'ny fiteny maro samihafa araka ny nampitenena amin'ny fanahy masina azy. Manitsaka ny andro Pentekôsta isika, dia ilay andro lehibe nandatrany Jesosy ny fanahy masina tao amin'ireo apôstôliny sy tao amin'ireo mpianana tamin'izany andro izany. Dia hoy aho hoe aoka tsy ho raisitsika ho andro fety sy ho andro fahatserovana fotsiny izany andro izany, fa aoka isika amin'ity andro androany ity tena angetaeta ary aniry fatratra ihany koa ny andray ny fanahy masina, ny andray ny afo fanahy masina tahaka izay efa noraisin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tamin'izany fotoana izany. Ny Andriamanitra vavatsika kely avana malalaka tsy miova, tsy miova ny ray, tsy miova ny zanaka dia Jesosy, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny tenin'Andriamanitra voasoratra ato anatyity baiboly ity, ary tsy miova ny programan'Andriamanitra ny amin'ny fanahy masina sy ny amin'ny batisa fanahy masina sy ny afo. Ary eto dia manentana antsika fa tena fahasoavana lehibe ho antsika zanak'olombelona, indrindraindrindra ho antsika vahoakan'Andriamanitra isika fiangonana kristianina, izay natao hoe ilatsany ny fanahy masina na hoe ilatsany ny fanahy masina sy ny afo ny fanahy masina izany. Mba dinio ange hoe ny fanan'Andriamanitra, ny fanan'ilay izy hatrizay koa mandrakizay mandrakizay, ny fanan'ilay nahary ny lanitra sy ny tany, nahary antsika zanak'olombelona no ho alatsany eo amintsika fiangonana, ataony mitoetra ato anatsika isan'andro san'andro. Dia nefa tena fahasoavana lehibe nge zany ry havana, fahasoavana mihoatra no fahasoavana rehetra zany ry havana. Halleloia, halleloia. Dia arak'ilay asiny apôstôly toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahefatra ilay nivoakena teo moa, dia nandray ny fanahy masina, nandray ny afo fanahy masina ireo apôstôly sy ireo mpianatra Jesosy tamin'izany fotoana izany. Dia hoy aho hoe possible ihany koa androany afaka andray ny fanahy masina tsika rehetra, afaka andray ny afo fanahy masina tsika rehetra. Sa tsy zany ve? Satria ilay nambarako teo hoe tsy miova Andriamanitra ray, tsy miova Jesosy, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny baiboly, tsy miova ny tenin'Andriamanitra, tsy miova ny programan'Andriamanitra. Raha nandatsaka ny fanany niaraka tamin'ny afo izy tamin'ireo apôstôly sy ireo fiangonana voalohany, dia hoy aho hoe afaka anatanteraka zany ihany koa izy androany amintsika rehetra manao an'ity fotoam-pivavahana androany ity. Ny andrasan'Andriamanitra amintsika dia lay etaeta, lay faniriny andray an'izany fahasoavana izany. Ianao za manaiky fitany divoly ka ilazany hoe ataonao inona koa zany fanahy masina zany, ataonao inona zany fanahy masina sy ny afo izany, tsy efa ampy ve zao toerana misy anao zao hoe efa pino anao, efa voavonjy anao, tsy efa ampy ve? Ho tataka zany ny fomba fiasan'ny divoly. Dia ny mampalahelo matetika zany hoe ken'ny olona, zany no raisin'ny olona iainany eo amin'ny fiainana. Androany mijoroa ianao ho tena kristianina, mijoroa ianao ho tena fiangonana kristianina, ka tsy ny tenin'ny divoly no raisinao fa ny tenin'Andriamanitra, ny programan'Andriamanitra mikasika ny amin'ny andatsana ny fanahy masina sy ny afony eo amintsika fiangonana. Eno tsara ke zao zavatra tantaraka aminareo zao hoe amin'ny maha kristianina kristianina,
amin'ny maha olon'Andriamanitra ny olon'Andriamanitra. Ilaina isika mandray ny fanahy masina. Ilaina isika fenona ny fanahy masina mandavataona. Ary ilaina ihany koa isika ho vita batisa amin'ny fanahy masina sy ny afo. Dinio ange ny voalasan'ny Baiboly Andriamanitra tsy toa mihitsy. Lay Andriamanitra nahary an'izao rehetra izao. Lay Andriamanitra nahary antsika zanak'olombelona. Efa nanao teny fikasana izy. Nampitondraina ny joelam-paminany. Ary zany teny fikasana zany dia izao. Hoy izy, ho avy ny fotoana amin'ny andro farany dia andatsako ny fanaiko. Andatsako ny fanaiko ny olona rehetra, ny nofo rehetra. Amen. Amen. Izy mihitsy zany no teram-panahy fandatsaka ny fanahiny amintsika olombelona. Andao nge vakina ny joela toko 7 andiny voalohany sy ny faharoa. Sokoafy kely ry teknisianina zay teny zay. Joela toko 7 andiny voalohany sy ny faharoa. Andiny voalohany aloha. Ary rehefa afaka zany hoe zavatra maromaro iseho dia andatsaka ny fanaiko amin'ny nofo rehetra ao. Zay zany le teny fikasana nataon'Andriamanitra nampitondraina anjoelam-paminany. Andatsaka ny fanahiko amin'ny nofo rehetra ao. Dia aminany ny zanakalanareo sy ny zanakavavinareo ary ny lanitrareo ho an'ny nofy. Somary tsy mandeha kely le ato. Dia ary andininy faharoa indray. Andininy faharoa. Ary na dia ny mpanompo lahy sy ny mpanompo vavy azy dia andatsako fanahiko amin'izany andro izany. Tena asehon'Andriamanitra mihitsy hoe na iza tsy misy avahana ka olon'Andriamanitra izy, vahoakan'Andriamanitra izy, fiangonan'i Jesosy izy. Dia zay ny teny nataon'Andriamanitra ho andatsahany ny fanahiny zany olona izany. Zay ny voalaza ny Baiboly. Dino ihany koa ny Baiboly fa mialohan'ny niakaran'i Jesosy Kristy ho any an-danitra, mialohan'ny niakaran'i Jesosy indray dia namory andreo mpianatra izy. Dia zao ny teny natao Jesosy tamin'ireo mpianatra, tamin'ireo apôstôly. Ianareo aza mbola mialy eto tanàna aloha, aza mbola mialy eto Jerosalema aloha. Fa izao andraso le teny fikasan'Andriamanitra ray, satria efa nilobava ny Andriamanitra rayntsika ho Jesosy fa andatsaka ny fanahiny aminareo izy. Andatsaka ny fanahiny sy ny afo eo aminareo izy. Ka dia asa mbola miala eto tanàna, asa mbola miala eto Jerosalema ianareo. Atao ke vakitsika ny voasoratra asan'ny apôstôly toko voalohany andininy 4 sy ny 5. Zao ny voasoratra. Ary niara-niangona teo amin'ny Jesosy dia namepetra azy tsy ala Jerosalema. Asa mbola miala eto tanàna, asa mbola miala eto. Andatsaka ny fanahy masina sy ny afo aminareo izy. Anao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo izy. Ry fiangonana manarika an'ity fotoan-dehibe ity, mazava be mihitsy ny voasoratra fa tena sitrapon'Andriamanitra, tena ao am-pon'Andriamanitra mihitsy ny andatsaka ny fanahy masina sy ny afony eo amintsika olombelona dia isika olon'Andriamanitra, isika vahoakan'Andriamanitra. Tena sitrapon'Andriamanitra, tena ao am-pon'Andriamanitra. Raha tomp'Andriamanitra tsy toa azy, raha ny tompo Jesosy ihany koa azy no nilaza fa tsy maintsy andatsahany ny fanahy masina ny olon'Andriamanitra rehetra, ary tsy maintsy atao batisa fanahy masina sy ny afo ihany koa izy, dia hoy aho hoe nahoana no tsy angetaeta, ary nahoana no tsy haniry an'izany fanahy masina
sy ny afo zany ianao. Averiko ndra hoe raha ny Tompoandriamanitra tsy to azy, raha Jesosy Kristy tompontsika azy no nanapa-kevitra fa tsy maintsy andatsahana amin'ny fanahy masina ny olon'Andriamanitra rehetra, dia isika indray ve no tsy angetaeta, no tsy aniry ny andray an'izany fahasoavana lehibe izany. Mila mandray ny fanahy masina sy ny afo isika. Averiko indray le fanitsiny, fanentanana. Aza manaiky fitany devoly ianao, aza manaiky fitampitany devoly ianao, ka ny hevitra ny devoly ny raisinao, satria manana fomba fiasa izy entina anelingelelana ny fotsika sy saintsika mba tsy ho ao anatsika ny etaeta andray ny fanahy masina na ny etaeta andray ny afo fanahy masina. Ataovy zava-dehibe amintsika foana hoe zay lazain'Andriamanitra ny marina, zay nambaran'i Jesosy ny marina. Raha izy no manentana antsika ary milaza amintsika fa tokony andray ny fanahy masina antsika, dia asehoany ny etaetanao hiandry an'izany fataterany teny fikasan'Andriamanitra izany. Fa ny amin'ny teny ataony devoly toero aza ekena mihitsy. Amen. Dia zao zany fisehony tamin'ny andro Pentecôte, araka le voalaza Asin'ny Apôstôly toko 2:1 sy 2:7 ary 4. Raha mbola niraisaina ny vavaka reto apôstôly sy ireo mpianatra rehetra tamin'izany fotoana izany, dia voalaza Baiboly fa tao anatin'ny fotoana nanaovan'izy ireo vavaka dia nandre feo toy ny rivotra mahery ny fofofo zareo tao amin'ilay trano ny angonana. Taorian'izay dia nisy lelany tarenafo mipetraka teo ambonin'izy rehetra isam-batan'olona. Taorian'izay dia voasoratra hoe feno ny fanahy masina izy rehetra, ka dia nampitenena ny fanahy masina tamin'ny fiteny maro samihafa. Dia izay zavatra nitranga tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ireo mpianatra ireo, zany no anetanako antsika mba ho andrandraintsika, mba ho tanteraka amintsika amin'ity androandroany ity. Averiko nefa tsy misy masakana zany tsy ho tanteraka ry havana. Amen. Amen. Satria tsy miova hoy ao lay Andriamanitra raintsika, tsy miova Jesosy Kristy tompontsika, tsy miova ny fanahy masina, tsy miova ny Baiboly, tsy miova ny programan'Andriamanitra mikasika amin'ny fanomezana ny fanahy masina. Fa dia ny etaetatsika no andrasin'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Amen. Ka engany zay nataony Jesosy tamin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra dia ho ataony amintsika amin'ity androandroany ity. Ilatsaka amintsika eto ho natao zao fotoam-pivavahana izao ny fanahy masina sy ny afony. Amen. Zao no tadidio zao no tadidio amin'ny lafiny ara-panahy ity lazako ity. Misy andraikitra sy asa tsy ho vitatsika mihitsy raha tsy mandray ny fanahy masina sy ny afo isika. Tsy ho vitatsika mihitsy ilay andraikitra sy ilay asa nakiny Jesosy amintsika, sarotra amintsika ny anana tanteraka izany raha ohatra ka tsy mbola nandray ny fanahy masina sy ny afo isika. Ohatra mazava be ity, rehefa niona tamin'ireo mpianatra, niona tamin'ireo apôstôly Jesosy, dia zao no afatra lehibe ary asa nakiny Jesosy taminy, ary afatra lehibe ho antsika ihany koa le izy, sady andraikitra sy asa akinina amintsika. Tsy maintsy mitory ny filazantsara ianareo mpino, ianareo fiangonana kristianina mba ho famonjena ny afo. Tsy maintsy mijoro vavolombelona, milaza ny amiko sy ny zavatra efa nataoko taminareo, ianareo mpino, ianareo fiangonana kristianina mba ho famonjena ny afo. Tsy maintsy ho Jesosy fa tsy hoe safidy, ka na dia ianao izay toka eto azy atao hoe sambany vaovao dia tafitra ao anatin'izany. Tsy maintsy mitory ny filazantsara ianao,
tsy maintsy mijoro vavolombelona ianao. Tsy teny olombelona zany fa tenin' Jesosy. Efa nanafatrafatra ihany koa izy fa tsy maintsy manafaka ny olona zay marary ihany koa ianao, isika rehetra. Tsy maintsy manafaka ny olona zay voafatry ny devoly ihany koa ianao, isika rehetra. Tsy maintsy. Azadino raha lasa nabavy ry fiangonana toga eto a, fa tongona ty teniko ity a, marina be ty teniko ity a, manatsiny amin'Andriamanitra isika fiangonana raha tsy makatony baikon'i Jesosy. Satria zay mihitsy ny antony namelan'Andriamanitra atsika ho velona eto ambony tany ety, mba hitory ny filazantsara, mba hijoro vavolombelona, mba hivavaka any marary, mba hamoaka demonia. Ary anao zay ameno ny fanany olona ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Zay ny antony havelomantsika, zay ny antony namelan'Andriamanitra atsika mbola velomena malaka ankehitriny. Dia zay mahatonga amin'ny teny hoe manatsiny isika raha ohatra ka tsy makatoa ny baikon'i Jesosy. Miandry atsika Andriamanitra amin'izao fotoana izao, miandry atsika Jesosy mba handeha hitory ny filazantsara, andeha hivavaka ny marary, andeha hamoaka demonia. Dia araka teny tery aloha, tsy ho vitantsika zany andraikitra izany. Sarotra amintsika ny hantanteraka an'izany. Indrindra hoe mbola vaovao be ianao tonga eto, na ihany koa tsy zatra mandateny ianao, tsy zatra miteny aman'olona ianao, na ihany koa karazan'ilay olona le somary menamenatra ianao, dia tsy vitanao zany asa zany. Tena sarotra be aminao ny hantanteraka zany asa zany. Fa rehefa milatsaka amintsika kosa amin'ny fanahy masina sy ny afo, dia tsy sarotra amintsika ny hantanteraka zany ry havana. Tena tsy sarotra amintsika. Ary zany no antony natonga Jesosy a nanafatrafatra andreo apôstôly tamin'izany fotoana zany hoe aza mbola miala eto tanàna aloha ianareo, aza mbola miala eto Jerosalema aloha ianareo, fa ndraso ny tefikasan'Andriamanitra ray dia ny amin'ny batisa fanahy masina sy ny afo zay ho tanterahana aminareo rehefa afak'andro vitsivitsy. Noho zany ry fiangonana manarika ty fotoam-pivavahana ity, mila mandray ny fanahy masina sy ny afo isika rehetra androany. Aza raisika ho andro fety sy ho andro fahatsiarovana fotsiny ty andro Pentekôsta dia avintsika ity, fa oka ho tena fotoan-dehibe andraisanao manokana ny fanahy masina sy ny afo ny fanahy masina. Amen. Amen. Mila vita batisa fanahy masina sy ny afo anao. Hivavaka tsika rehefa aveo, inoko fa ao anatin'ilay vavaka dia aneho voninahiny Andriamanitra. Andray ianao androany, andray ny afo anao androany, ho tanteraka amin'izay mino ane zany, dia ho lasa mpitoroteny ianao, ho lasa mpijoro vavolombelona, ho lasa mpivavaka ny marary, ho lasa mpamoaka demonia. Dia zao ihany koa, na dia eo amin'ny lafiny amin'ny maha olombelona atsika azy, indrindrindrindra amin'ny maha mpino kristianina atsika, dia ilaina vita batisa fanahy masina sy ny afo foana isika. Amen. Zay noraisin'ireo apôstôly, ilaina ho raisitsika amin'ity androandroany ity. Inona ny antony? Elo tsara ty zavatra tantarako aminareo ity. Ny antony voalohany, ho fandravana ny asa ratsy rehetra zay efa nataon'ny devoly teo amin'ny fiainantsika. Ho fandravana ny asa ratsy rehetra zay efa nataon'ny devoly teo amin'ny fiainantsika. Ohatra amin'izany zao ny tantaran'ny lehilahy atao hoe Samsôna. Ao ampitsara toko fa 12, 17, rehefa aveo vakina aminareo le izy. Samsôna dia lehilahyn'Andriamanitra, olon'Andriamanitra. Hatrany am-boaka dia efa voafidin'Andriamanitra ho amin'ny tanjony manokana. Dia tsy napozina azony Filistina amin'ny tanana Samsôna. Dia no fatora Filistina tady mazaka ary no manina ho vonoana. Zavatra mety mitranga eo amin'ny fiainantsika olon'Andriamanitra zany.
hoe tsy aposina na dia pino ary ianao na dia fiangonana kristianina ary ianao dia nahita lalana ny devoly tafiditra teo amin'ny fiainanao, tafiditra tamin'izay nataonao dia lasa manjakazaka, mandiha, mitondra olana, mitondra zavatra mampahory fo, mampijaly saina, mitondra zavatra mampitebiteby, ary ohatra tena hoe monsieur rôle be mihitsy izy eo amintsika. Zany nge ny nazo ny Samsony nandeha izy amin'ny Filistiny. Or Samsony, aiza ny herinao, aiza ny Andriamanitrao, azonay atanana ianao, miomana fa matinay ianao. Ry havana, tsy amelan'ny Samsony ho faty fahavalo zany Andriamanitra. Tsy amelanao ihany koa ho domininy devoly mandramaty zany ny tompoandriamanitra. Amen. Dia ina nataon'Andriamanitra? Raha mbola andeha hiomana hamonao Samsona iny ny Filistiny, dia nalatsaka Andriamanitra avy any aminy ny fanan'Andriamanitra. Ary le izy niaraka tamin'ny hafa, fa tsy voasoratra hoe niaraka tamin'ny hafa, fa ny vokatra zava-nisy no nanambara hoe tena niaraka tamin'ny hafo ilay fanahy masin'Andriamanitra latsaka tamin'ny Samsona. Andoka vakitsika voasoratra mpitsara toko 12:4 fakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha tonga tany le izy dia nanakorazy ny Filistiny. Dia ino tsara ny toyiny? Ary fanany Jehova nilatsaka tamin'ny Samsona, dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mazaka teny amin'ny sandry, ary afaka tamin'ny tanany fatorana. Latsaka tamin'ny Samsona fanany Jehova, vokatra izay tonga dia tapatapaka le tady mazaka vaovao na matorana ny Samsona. Tonga dia tapatapaka. Ilazana hoe tena mahery vaika mihitsy ny asan'io fanahy masina io rehefa tena milatsaka. Fa itinona mpitola gaga, tsy vitany hoe tapatapaka, fa rehefa niraisana le tady mazaka dia iny fa lasa laveniny. Fa inona amin'ny zavatra moa no lasa laveniny? Dia ireo zavatra may. Ireo zavatra may ny hafa no lasa laveniny. Dia ahoana moa natonga le tady mazaka lasa laveniny? Dikany ny safo latsaka zany tao amin'ny Samsona. Le fanan'Andriamanitra zany niaraka tamin'ilay hafa, dia nanapatapaka ilay fatorana ary nandoro an'ilay fatorana ihany koa, ka dia lasa laveniny. Androany zany dia tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Samsona mihitsy no ataony amintsika. Zay nge matoka mampahery hoe mila mandray fanahy masina sy ny afo anao hoe. Fa rehefa milatsaka fanahy masina miaraka amin'ny afo, tahaka izay nitranga tamin'ny andron'ireo apôstôly, dia ho tapatapaka ny famatorana nataon'ny fahavalo anao. Amen. Ary ho levina tahaka ny tady mazaka nidorana tamin'ny afo, ho lasa lavenina ireo zavatra ratsy zay efa napetraka ny devoly teo aminao. Amen. Dia ny devoly ange mahafantatra ny famarinana zany. Dia zay matoka azy mandrebireby ny saina mpivavaka, manelingelina sainy fiangonana hoe ataonao iny zany fanahy masina sy ny afo zany, inona ny laivanao zany fitenenana amin'ny fiteny samy hafa izany, na hoe fitenenana amin'ny fiteny tsy fantatra, ataonao inona zany? Tsy efa ampy anao ve zao? Satria matahotra devoly hoe raha ilatsan'ny fanahy masina miaraka amin'ny hafa anao, dia ho maty ny programme ny devoly eo amin'ny fiainanao. Ho maty ny programme. Ary dia hiavaka ianao eto ambony ty tany ity. Engany ka tahaka namonjeny Andriamanitra amin'ny Samsona no aminjeny Andriamanitra antsika rehetra. Amin'ny alalan'ny fanahy masina sy ny afo ilatsaka dia ho tanteraka izany. Asiotehaka faran'izay mafy tompoko. Amen. Dia ohatra faharoa ihany koa, rehefa latsaka tamin'ny Samsona ny fanan'Andriamanitra niaraka tamin'ilay afo, dia fandresena miezina tena hoe tsy takatra ny saina maneritreritry ny olombelona no nasehon'Andriamanitra any Samsona, zany hoe nitondran'Andriamanitra any Samsona. Fomba fiteny koa azy moa mba tonga azy tena avesa-danja amintsika dia hoe
fandresena tena hoe surnaturel, tena hoe tena tsy takatra saina maneritreritra satria nahoana voalazo amin'ny mpitsara toko fadimy amby folo ny fadimy amby folo fa rehefa latsaka tamin'ny Samsona ny fanany Jehova miaraka amin'ilay afo dia tapatapaka zoka hoy ilay tadina matorana azy ary tonga tahaka ny rongony nodorana tamin'ny afo lay tady masakana matorana azy fa ankoatran'izay raha mbola nierikerika teo Samsona dia nahita valany ranobriky vaovao izy dia noraisiny iny dia tamin'ny alalan'iny valany ranobriky vaovao iny zany hoe masoarana apondry tamin'ny alalan'iny no netiny nandreseny sy nahafatesany arivolahy. Impossible ke zany amin'ny maha-olombelona olombelona hoe lehilahy anankiray miaraka amin'ny zavatra eny an-tanana dia hoe mahafaty arivolahy. Impossible zany. Kanefa rehefa fanan'Andriamanitra miaraka amin'ny afo no milatsaka dia possible zavatra rehetra. Zay mahatonga amin'ny teny hoe fandresena surnaturel be izao mihitsy no netin'Andriamanitra teo amin'ny Samsona rehefa nilatsaka amin'ny fanemasin'ny afo. Andininy fa 7 no vakina voalohany. Ary raha tonga tany le izy Samsona io dia nanakorazy ny Filistiny ary ny fanany Jehova latsaka tamin'ny Samsona dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. 9:12 ity lay famonjena surnaturel. Ary nahita valany ranobriky vaovao izy dia natsotra ny tanany naka azy ka iny no namonony arivolahy. RHEFI Angonina tonga eto ny fisin'io tantara io no mahatonga manentana antsika riavana malalo hoe aoka ngetaeta sy aniry fatratra ny latsan'ny fanahy masina miaraka amin'ny afo anao fa na inona ady hatreanao na manahoana sy manahoana fisehony mety efa mataona maro na mambola maro io ady io tsy mety vakinao mihitsy manaka ankehitriny ianao tsy te hoe resy tanteraka kanefa ianao ekio tsy te hoe naresy azy. Andro andro efa milatsaka fanahy masina ny afo tahaka namonjen'Andriamanitra ny Samsona namonjen'Andriamanitra anao. Misy zavatra tsy noetreretinao ho ataon'Andriamanitra aminao. Ivoaka mpandresy anao, ivoaka mpandresy isika asioteka faran'izay mafy tompoko. Jesosy, Jesosy tia anay, momba anay, mandrakizay sa tsy zany ve? Ry havana, ry fiangonana tonga eto ianareo zay ny atokantrano any mila mandray ny fanahy masina sy ny afo isika. Aoka ngetaeta sy aniry fatratra ny andray an'izany fanahy masina sy ny afo zany isika. Fa zavatra roa lehibe zao no vaovao mafaly hitondran'Andriamanitra atsika. Ho vitatsika, ho vitatsika na dia ianareo izay mpino vaovao ato amin'ity fiangonana ity azy, ho vitatsika ny hitory ny filazantsara, vitatsika ny hijoro vavolombelona, vitatsika ny anao vavaka any marary na dia mbola marary ary ianao ho manin'Andriamanitra ho mpivavaka any marary ianao. Ho vitatsika ny anafaka ny olona azo herin'ny démonie ary na dia ohatrany hoe mbola mandihy aza ny démonie namatra anao dia azon'Andriamanitra ampiasaina foana ianao ary ho maniny ho mpanafaka ny olona. Raha eo amin'ny lafa maha-olombelona indray aoka ngetaeta ndray fanahy masina ny afo isika mba ahafahan'Andriamanitra mampisongadina hoe iza moa ianao. Tsy izy ianao fa olon'Andriamanitra tahaka ny Samsona, vehivavin'Andriamanitra, lehilahin'Andriamanitra tahaka ny Samsona. Tsy hijery maso fotsiny anao Andriamanitra mahita anao andisany ty voly natry ny taona maro fa efa niandry ty androandroany ety izy andatsaka ny fanany sy ny afony eo aminao dia ho tonga tahaka ny Samsona ianao. Ho lefina ireo zavatra ratsy ny etiny devoly ary ivoaka ho amin'ny fandresena mihezineziny ianao. Ho fisaorantsika n'Andriamanitra dia andao hiteka faran'izay mafy dia mafy isika. Amen. Ka hoy aho hoe aza atao andro fety sy andro fahatsiarovana fotsiny
ny andro Pentecôte androany fa oka andro ray lehibe androandray iandrasantsika n'Andriamanitra mba handatsaka ny fanahy masina sy ny afiny eo amintsika. Tsy misy fizatavan'olona amin'Andriamanitra. Mampahery aby nge le tena mpitonaina ny jolam-paminany hoe amin'izany andro zany ny mpanoplana sy ny mpanompo vavy dia andatsako ny fanahiko. Tsisy fizatavan'olona zany fa na iza dia ho andatsany ny fanahiny. Tompare hamindra fo amintsika rehetra. Andaotsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Tena hivavaka voalohany indrindra. Asehoany ny etaetanao ny andray ny fanahy masina sy ny afo fanahy masina. Ary tena mivavaha mihitsy anao hoe Andriamanitra miandrandra an'izany fahasoavana lehibe zany aho amin'ity androandroany ety. Amen. Eno tsara nge ty fitsolo vavolombelona ataoko aminareo ity arak'izay voatantara ato amin'ny bokin'ny Asin'ny Apôstôly toko 10. Asin'ny Apôstôly toko 10. Dia eno tsara nge vakiako aminareo le izy fa raha mbola teo ampitoriana tenin'Andriamanitra Petera nitoroteny tamin'ny Cornelius sy ny fianakaviany rehetrarehetra izy dia ho ny baiboly hoe avy hatrany dia nilatsaka fanahy masina sy ny afo. Tsy niandry fametran-tanana sy vavaka spesiala nataon'ny Petera sy ny namany akory ry Cornelio fa Andriamanitra mihitsy tao anatin'ny fotoam-pivavahana tonga dia nandatsaka fanahy masina sy ny afo izy. Dia no tsara ny voasoratra Asin'ny Apôstôly toko 10 andininy fa 7:7. Ary raha mbola nilaza zany teny zany Petera, raha mbola nitoroteny zany Petera, dia nilatsaka tamin'izay rehetra nandreny teny ny fanahy masina. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora zay le jiosy zany talanjona. Ary talanjona ny mino isan'ny voafora zay niaraka tamin'ny Petera satria nilatsaka tamin'ny jentilisa koa ny fanomezana dia ny fanahy masina. Iny ny antony natoka azy ireo talanjona. Andiny 5:7 fa nandray azy ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra sy nakalazan'Andriamanitra izy. Dia namaly Petera ka nanao hoe moa misy mazo, moa misy olona mazo mandrarandrano tsy anaovana batisa ireo zay efa nandray fanahy masina tahaka atsika koa. Zany hoe tonga dia hitsapandreo apôstôly, tsapandreo ekipan'ny Petera hoe andray tahaka ny zavatra nitranga tamin'ny androntsika, ny zavatra nitranga tamin'reto jetlis atao hoe Cornelio reto, tahaka ny zavatra nitranga hoe nilatsaka fanahy masina niaraka tamin'ny afo dia nilatsaka tamin'izy ireo ihany koa ny fanahy masina niaraka tamin'ny afo. Dia fara moa dia zao ny ten'izy ireo, inona manaka n'andreto olondreto tsy ataontsika batisa ny rano. Ny fanahy masina rehefa nomen'Andriamanitra ray azy. Ka ny tena tiako tsindrina zany ilay etaetandry Cornelio sy ny fianakaviany mihitsy no hitan'Andriamanitra ka tsy niandry mintson'Andriamanitra hoe amin'ny famaranana na amin'ny fotoana fametran-tanana voalatsako ny fanahy masina sy ny afo fa zao dia zao ihany dia alatsako. Ka raha mangetaety ianao, raha maniry fantatry ianao ao anatyity vavaka iarahantsika manao ity, ilatsaka amin'ny fanahy masina sy ny afo. Ampiteny anao fiteny tsy fantatr'Andriamanitra, ankalaza n'Andriamanitra anao avy eo, aminany anao avy eo. Amen. Andeo ary tonga dia hivavaka amin'ny feo mahery, tena hivavaka be mihitsy sika rehetra eo ampiandrasana ny fanahy masina zay alatsak'Andriamanitra. Tao ary hivavaka. Sokafa ny vavanao. Samy mivavaka izy. Samy mivavaka izy. Sokafa ny vavanao. Le tena etaetanao loary ao anaty fo e. Le tena etaetanao ilatsa amin'ny fanahy masina sy ny afo aseho ian'Andriamanitra. Samy manokatra ny vavany izy. Samy mivavaka amin'ny fondrahitra izy. Mila batisa fanahy masina sy ny afo anao mba tokanao avita le mission zay nakinin'Andriamanitra, nakiny Jesosy aminao. Mila mandray ny fanahy masina sy ny afo anao mba tokanao ho avitra tahaka ny Samsony.
samy mivavaka tompoko, samy mivavaka tsika rehetra, samy mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy. Andatsaka mifanahy masy ny afo amintsika rehetra eto ihany koa ny tombotsy to, ny tombo Jesosy. Lay fanahy zay efa nomen'Andriamanitra ray azy ka nalatsa tao amin'ireo apôstôly sy ireo mpianatra. Zany ihany koa no ho alatsany amintsika fiangonana amin'ity andro Pentecôte ity. Amen, amen. Raisy ny afo, atsakany ny tananao, raisy ny afo. Iny tananao mitsakana iny, ilatsany mifanahy masy ny afo n'Andriamanitra iny. Io zavatra ho tsapanao eny amin'ny tananao eny, dia ho lasa mpanasitra ny marary ianao, lasa mpanafaka ny olona voafatotra ianao. Misy amintsika ihany koa ny vavanao mihitsy hoeninao i zavatra hitranga no ny herin'ny fanahy masina milatsaka, ka ho voafora ny vavanao, ka afaka hitory-teny, afaka nambara filazantsara, afaka hijoro vavolombelona amin'ny anaran'i Jesosy. Mila tsa ianao fanahy masina miaraka amin'ny afo, mila tsa amina rehetra toka eto anao, mila tsa amina rehetra toka eto anao, mila tsa amina rehetra toka eto anao. Halleluja, 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 halleluja. Raisy mifanahy masina miaraka amin'ny afo, raisy mifanahy masina miaraka amin'ny afo. Amen, 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 amen. Raisy mifanahy masina miaraka amin'ny afo. Halleluja. Andray ianao, andray ianao. Ara misy marary eto, ho sitrana zay marary, hiala ny herin'ny aretina, mba ho lasa mpanasitrana ianao. Raha misy voafatra eto, ho afaka tahaka ny Samsona ianao, mba ho lasa mpanafaka ny hafa ihany koa. Halleluja, halleluja. Amen, 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 amen. Halleluja. Angatany isika mba angina kely a, dia akimpiany anefa masinao. Tsy misy mivavaka, mangina isika. Sitrapon'Andriamanitra, efa oampon'Andriamanitra ny andatsaka ny fanahiny miaraka amin'ny afo eo amintsika rehetra tonga eto. Satria miandrandra vokatra lehibe mihitsy Andriamanitra amin'ny alalantsika, hoe fanahiny olona be dia be mihitsy no voavojotsika ho ampidiritsika ho fanjakan'Andriamanitra. Noho izany andatsaka ny fanahy masina sy ny afo amintsika izy. Ekeo ny andray ny fanahy masina sy ny afo mba hahafahanao mavita ny mission zay andran'ny Jesosy antsika rehetra. Satria avy any an-danitra Andriamanitra dia mahita Samsona be dia be eto izy, zay to andihizany fahavalo. Tonga ankehitriny efa tonga ankehitriny ny fotoana amonjy anao tahaka namonjena ny Samsona Andriamanitra, ka ny vahaolana amin'izany ny fanahy masina sy ny afo ho alatsany aminao. Andray ianao, andray ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Ilatsaka amin'ny rehetra eto ny fanahy masina sy ny afo. Tsy misy na dia olona ray aza tonga eto, farak'ilay te fikasanao ray eo, na ny mpanompo lahy na ny mpanompo vavy azy, dia andatsanao ny fanahinao. Ny tsiraray avy isabatan'olona aminay dia andatsanao ny fanahinao sy ny afinao. Halleluja, halleluja. Misaotra, misaotra, misaotra. Miteranao andriamanitro, fa lehibe ianao. Raha misy avoavino zany feonao dia ataovy any. Amen. Miteranao
lehibe ianao mideranao Jesosy magaga ianao magagiana miderana Jesosy tompo magaga ianao mideranao fanay masina mahery anao mahery anao amen amen fana imasino mahery anao mahery anao mahery Andriamanitro lehibe ny fitiavanao anay rehetra lehibe ny fitiavanao anay rehetra ka ny fanainao mihitsy no ao alatsaka ao aminay ataonao mitoetra eo amin'ny fiainanay amen lehibe ny fitiavanao anay rehetra ka dia ho vitanay ny mission zay ampanaovanao anay dia ny fitoriana filazantsara ny fitoriana vavolombelona ny fanasitranana ny marary ary ny famoahana demonia satria ho alatsaka ao aminay ny fanenao masina sy ny afinao ho toka tahaka ny Samsony izahay ho voavonjy manoloana ny zavatra ratsy rehetra nety mifavaly teo aminay ary voako mpandresy fandresena surnaturel no hitondranao anay satria ho alatsaka ao aminay ny fanenao masina miaraka amin'ny afo ka dia misotra tompo amen dia izao ny filazana apetrako amintsika rariva fotoan-dehibe le rariva amin'ny roora fotoan-dehibe le fotoana zao maraina zao mantsy hoe foy tsy hafana valapatra tena hoe hivavantsika ndraisana le fahasoavana dia ny fanay masiny hafa fa rariva malalaka be mihitsy ny fotoana ary rariva ihany koa dia isy vavaka fanosorana diloilo anareo zay ho avy eto mba tena ho lasa vehivavin'Andriamanitra sy lehilahin'Andriamanitra avita be amin'ny asan'Andriamanitra isika amen ary mba ho tsapatsika ihany koa ny famonjena nataon'Andriamanitra tamin'ny Samsona ho voatanteraka eo amin'ny fiainantsika ka dia mila mamonjy fotoana indroa ianao na am'le 12 na le tolakandro amin'ny 2 ka dia zay le fotoana amin'ny 2 tompany mendrafo amintsika deo tsika tehaka mafy an'Andriamanitra asitehaka mafy be amen tsy takatry ny saina ho tanterana eto averiko indray mandritry ny volana jona efa mivavaka ho any marary foana isika matetika isika ny fotoam-pivavahana tanterantsika eto Alahady fa mandritry ny volana jona io dia tianao hoe hiavaka ianao aorinany rariva ahatsodrano amin'ny alan'ny fahasorana diloilo fa andeha hitory ny tenin'Andriamanitra omban'Andriamanitra fanasitranana sy fanafahana ianao ary tsika rehetra hitondra olona marary maro be tena hoe ameno ty trano ity
na dia ny marary daholo ary nitonga eto ary ny inoko fa mandritry ny volana jona io no any olon'Andriamanitra hoe tahaka izay nomban'Andriamanitra andreo apôstôly Jerosalema sy ny olona manodidina ny vohitra ny Jerosalema dia samy mitondra ny marariny avokoa sy izay nampahoriany fanamaloto nanatona andreo apôstôly ary dia hoy ny baiboly hoe sitrana avokoa izy rehetra. Izay no andrandrayntsika amin'ny volana jona ray manontolo iny. Amen. Ahita ny herin'Andriamanitra tsika ka dia samy miasa ho an'ny tompo ary samy mitondra olona marary mandritra ny volana jona ray manontolo. Amen. Zay zany filazana lehibe aperako amintsika. Andaontsika roso amin'ny fanaterana ny fanatitra. Omeo izay azony omeny. Tanterao ny fanomezana vokatry ny fonao. Aoka ho mpamatsy ny fanjakan'Andriamanitra ianao. Mahazo mandroso ety anoloana ianareo tondra ny mpahafolokarena na hitondra ny fanohanana ny émissiontsika radio sy télévision. Mahazo mandroso rehefa avy eo tatazana eny toerana fanatra mahazatra. Ndontsika anao hira anankiray ao anatin'izany rehetra izany. Ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel. Quand il descend, oui, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les maladies
puissance, il renouvelle, et il agit par sa puissance, il agit par sa puissance, il transforme par sa puissance, il guérit par sa puissance, il renouvelle par sa puissance, il agit. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance, les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. dia azo lazaina hoe tena voatohana ny asan'Andriamanitra ka mangataka an'ireo raim-pianakaviana mba hizarana izany valopy izany dia samy mandray anjara valopy ianareo dia amin'ny herinandro no averintsika farisanjara aoka tena ho mpamatsy ny fanjakan'Andriamanitra ianao na dia ianao izay matsapa aza hoe tena mbola miaty nke pastery mbola sera nke pastery manao fa défi hoe tsy maintsy mandray anjara raky be ho fanoanako ny fanjakan'Andriamanitra ao fa Andriamanitra mahita ny fanapaha-kevitra ao ataovy izany dia amin'ny herinandroany manefa ny anjaranao ianao mbola nao hira iantsika rehetra ao anatin'izay fizarana ny valopy izay tompoko. S'enfuit, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants, les sourds entendent, par sa puissance, par sa puissance. Les maladies s'enfuient, les aveugles voient, les paralytiques sautent de joie, les stériles enfants,
dia iroso amin'ny fandraisana fanasan-tompo isika avy hatrany ianareo izay voatendry izarany fandraisana tonga dia mandroso ety anoloana. Ry havana ry fiangonana manarika ty fotoana ety zao no teniko aminareo ny fandraisana fanasan-tompo araky ny fanambarako taminareo foana dia tsy hoe fombafomba mpivavahana zay no volena tateorina fa araka ny voalazan'ity baiboly ity dia didy ny tompo natao ho tanterahana araka ny teny nataon'i Jesosy dia mandra-piaviny eny amin'ny raony lanitra ny fiangonana kristianina rehetra dia tsy mahazo manadino ny fahafatesan'i Jesosy dia ilay fahafatesana teo ambony azy fijaliana. Mifony zava-miafina mantsy ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana. Anisan'ny zava-miafina no finosy ny fahafatesan'i Jesosy io dia hoe tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony azy fijaliana no nitondrany ny fahotantsika zanak'olombelona rehetra. Zay matoka Petera nanazava hoe maty nitondra ny fahotantsika tamin'ny tenany teo ambony azy fijaliana Jesosy. Tamin'ny alalan'ny fahafatesan'i Jesosy ihany koa no natoka ny devoly afaka mitsangantsika dia ho anareo izay tsy mbola manana lemofo dia afaka mandray amin'ireny olona hitanareo reny. Irantsika manao le ira hoe maniry mafy ao. Tsy volalana kely nge tsy volalana io aloha. Masinao anaty zany ira irantsika manao zany. Atsakany tany zay tsy mbola nazy mofo na tsy mbola nahato
latsaka ny tana fa manjary tsy hitan'olona ianareo. Jantsika zahiry zay a zao no voalasan'ny baiboly voatantara rehefa niona tamin'ireo mpianatra Jesosy dia nandray ny mofo izy dia nisaotra n'Andriamanitra dia nivakiny ilay mofo dia zao ny teniny ity ny tenako zao nataovy ho fahatsiarovanahy no vina no mihinana itony mofo itony ianareo. Asa tonoina tokoa ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana izay fototra nitondra ny fahotantsika, nitondra ny aretintsika ary ho fahasoavana ho antsika hivavakantsika tompoko. Raha eo ity an-tananay mpanomponao ny mofo tandindo ny tenanao dia ny tenan'i Jesosy no torotoroina sy ny potipotena ka tonga tahaka ny tony mofo itony. Inana an'izao zahay entinay matsiary ny fahafatesanao Jesosy ka dia misaotra. Amen. Ano zao nataovy fahatsiarovana ho Jesosy. Dia araka izany ihany koa nandray ny kapoaka misy ny ranom-bolopoka Jesosy dia nataony ny fisaorana an'Andriamanitra rainy. Vitsy zay dia natolony andreo mpianatra ilay kapoaka misy ny ranom-bolopoka dia hoy izy, sotroinareo ity no rako. La hialatsaka fanavotana maro famelan-keloka. Andriamanitra ety an-tananay ny kapoaka misy ny ranom-bolopoka na ny divay. Ataonay zao entinay matsiaro ny fahafatesanao. Tamin'izany no nantatsanao ny ranao ho fanavotana any rehetra. Ka dia miondrika anao atrehanao zahay Andriamanitra ny amin'izany fitiavana lehibe izany. Misaotra Tompo. Amen. Sotroinareo ity ho Jesosy. Zao no atao fahatsiarovana. Misaotranao Andriamanitra. Makasitraka anao zay ny amin'izao fotoam-pivavahana no tahinao malokany izao. Mame voninahitra anao zahay satria niaraka taminay teto anao, nomba nay anao ka dia misaotra sy makasitraka ary mame voninahitra anao ny fiangonanao ray mantolo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerantsika.